Salama daholo tompoko. Malefaka ny alzay eto Madagasikara noho ny fandalovan'ny andian-drahona lehibe na ny front izay hita amin'ny fahadra-masina atsimon'ny Madagasikara izay. Vokatr'izay dia ho amin'ny Rapitso maraina isy ny orana malefaka ny aty amin'ny fatra Analanjomvoaty. Andrahoana kosa ny andro ho anareo any loatra mangolo antsy fa ifandimby eo ny masoandro sy ny rahona ny amin'ny fatra sisa ao aorian'ny fisavan'ny andian-javona vao maraina amin'ny fatry ny Avotany sy Vatovavy Fitovinany. Ho amin'ny Rapitso tolakandro dia hisitrika orana tandrifin-drahona ianareo any amin'ny fatra Vatovavy Fitovinany sy Tsimotsinanan'Indy tahak'izay ihany koa ny ilany antsinanany Otomatsiatra sy Iorombe. Andrahoana ny andro ny ilany andrefana Moromany Otomatsiatra Iorombe fa ifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro ny any amin'ny fatra sisa. Mahakasika ny maripana indray dia misy fidinany ny amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara indrindra ny aty amin'ny faritra Atsimo Atsinanana aty 20 degré celsius any amin'izany faritra Atsimo Atsinanana izany. Ny ambany indrindra kosa mangamanga hitantsika amin'ny sary 7 degré celsius any Vakinankaratra. Ho amin'ny Rapitso tolakandro ny maripana ambony indrindra dia any Antsohiany 4 degré, ny aty amin'ny Avotany 4 na 5 ary mahatratra amin'ny 9 degré ny aty amin'ny faritany ny Morotsiraka kosa dia 20 hatramin'ny 13 degré celsius eny eo. Dia ireto indray vinany toetry ny andro raha hoan'ireo tanan-dehibe vitsivitsy sy nosy manodidina ny Madagasikara. Ibalika be masoandro La Réunion, andrahoana ny andro Paris sy Johannesburg, ifandimby eo andrahoana sy masoandro Milan sy Maurice, anorana fatry Seychelles ary aka endrika tandrifin-drahona izany eo Nairobi sy Comores. Dia izay aloha ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro azonareo antsika androany manome fotoana anareo amin'ny manaraka veloma tompoko.